Rehefa manakaiky toy izao kosa ny fetin'ny reny izay hankalazaina ny 2020 may ho avy izao dia manatontosa hetsika ny ankamaroan'ireo fikambanana samihafa. Anisan'izany indrindra ny fikambanana Ceinture Verte izay hikarakara varotra fampirantiana voninkazo sy ny kojakoja izay manodidina izany etsy amin'ny tranombokim-pirenena etsy Anosy. Izay dia solitena amin'ny fikambanana Ceinture Verte momba ny resaka voninkazo amin'izao akatoko ny fetin'ny reny izao. Isan-taona dia misy ny hetsika maromaro ary ity hetsika ity dia hetsika lehibe faharoa izay karakarainay mitondra ny thème ho tahinana ineny. Ity hetsika ity dia atao ao amin'ny biblioteka nasionale Anosy ny alarobia 24, alakamisy 25, zoma 26 ary mifarana ny sabotsy 27 ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 5 ora hariva. Ny hitantsika ao amin'ity hetsika karakaraina ity zany dia ny tontolo momba ny voninkazo. Ny voninkazo dia ny zezika, ny vazy. Manentana antsika rehetra ho tonga maro fa sady azo fafinaretana no ahita zavatra tsara. Mampiavaka ny Ceinture Verte zany dia le fampianarana isaky ny zoma ka mampanantena anareo zany izay raha misy manitikitika atsika na misy fanontaniana na te hianatra amboly dia mampianatra izay ny zoma hariva amin'ny roa sasany. Dia ny asabotsy zany misy fanomezana kely avy amin'ny fikambanana ho an'izay reny tonga voalohany dia manantena amin'ny fahatongavantsika rehetra fa sady azo fafinaretana isika no ahita zavatra tsara. Mariany taona fa feno 10 taona amin'ity taona ity ny fikambanana Ceinture Verte dia ho ankalazainay izany amin'ny volana Août fa ho lazainay andalana iny ihany zany ny momba ny fikarakarana sy ny fotoana.